ho anao izay malalan'Andriamanitra sady vao antso no masina, ho aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny salamo fa 600 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy no hiderantsika n'Andriamanitra. Aleloia! Mideran Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy no malaza ny asa lehibe ataon'i Jehova, na mahatonina ny fiderana azy rehetra. Sambatra azy amin'ny tany rany mety, ka manao ny marina mandrakariva. Jehova, tsarovy araka ny fankasitrahana ny olonao, vangio amin'ny famonjenao aho. Ahitako ny soa azo ny voafidinao, ifaliako amin'ny fifaliany ny firenenao. Iravoravoako miaraka amin'ny lovanao. Amen. Ny ra fa 720 no ataontsika. Ivavaka isika. Endre ny fifalianay ry Tompo Andriamanitra io. Fa lehibe sy matalanjona tokoa ny asanao, ary tsy takatry ny sainay ny fitiavana sy ny famirapo izay hitantananao sy hitondranao ary andrindranao ny fiainanay. Dia ny fiainana ny fiangonanao, dia ny olona izay fanantsonao tamin'ny anarany. Fa afaka miombana amin'izao fanompoana masina izao zahay, ary afaka makalaza sy manome voninahitra ny anaranao. Fenoa ny fahamasinana avy amin'ny fananao masina Tompo, izao fotoana izao, mba hahatonga ny fandrenesanay ny teninao sy ny fiombonanay amin'ny fanomezam-boninahitra ny anaranao.
mba ho andraka sitanao masinao mandrakariva ka ahatonga ny fitiavana sy ny fitahiana hitoetra amin'ny olonao tsiraray avy. Dia tario ary izay Tompo ahita ny fameraparatany-tavanao ka ho faly mandrakariva amin'ny fankalazana sy famezam-boninahitra ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fankalazana ny ten'Andriamanitra isika ka milo zany dia ny hira fa 700 ka ny 1:1 no ataontsika dia hitondra ny fivaky ny teny mba misoatra masina ireo tompon'anjara ho amin'izany. Jesús a casa tsara benefiti avana sembamesi fuarara tiavana mina magaga magaga niabeni amchana Zesomba manapia nipanu Iaraka ivavaka isika. Saotranao izay iray eo raha nomenao izao fotoana izao ahafahanay mamaky sy miaino ny teninao masina. Ko ankehitriny dia mangataka ny herin'ny fanahy masina izay mba hahatonga ny teninao ho toy ny fanilo hanazava ny lalana alehanay. Amin'ny anaranao ray zanaka sy fanahy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Ny teny izay voalahatra ho vakitsika dia nalaina tao amin'ny ohabolana 20 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Ohabolana 20 andininy 1 hatramin'ny 7. Hotohizana ao amin'ny filazantsara no soratan'ny Lioka 20 andininy 430 ka hatramin'ny 430. Lioka 20 andininy 430 ka hatramin'ny 430. Ary ho faranana amin'ny epistily no soratan'i Jakoba 7 andininy 17 ka hatramin'ny 20. Jakoba 7 andininy 17 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka, koa izay miraikiraiky amin'izany dia tsy endry. Ny fampitahoran'ny mpanjaka dia toy ny fierin'ny liona tanora izay mampatezitra azy dia mankahadoja hiatra amin'ny ainy. Voninahitry ny olona ny analavitra ny ady, fa ny adala rehetra kosa misafoka. Amen. Ary mitandremo fandrao ny fonareo vesaran'ny vokatry ny fisotro ny toaka sy ny fahamamona ary ny fiainan'izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambony tany rehetra izany, fa miambena ka mivavà mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Iza eo aminareo no endry sy manam-pahalalana, aoka ho asehona ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendreny. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mireharena mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy avy any ambony, fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny any demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra.
fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary ity fihavanana mandefitra, mora lahatra, be famindrapo sy be vokatsoa, tsy mianana na miatsara velatsia, ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Amen. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny hira fa 130 sy 500 ka ny andininy voalohany faharoa ary fahatelo no ataontsika, dia andre ny afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra isika. Ny ten'Andriamanitra zay akantsika ny afatra amin'ity alahady ity dia zay hita ao amin'ny obolana faharoapolo indiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, zay antso hitomana ny olona mba handeha amin'ny fahendreny. Ny mpandinika milaza fa Davida dia nanao salamo maro, fa Solomona kosa nanao obolana maro. Ary tany am-piandohana dia nisy fotoana zay nilazana ny boky ny obolana ho obolan'ny Solomona, satria Solomona no heverina fa ray ny fahendrena tao anivon'ny fitondrana ny zanak'Isiraely. Ny obolana toko faharoapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo zay raisintsika dia antso andianana iainana amin'ny fahendrena. Ary teo amin'ny zanak'Isiraely dia telo no sokajin'olona zay napetraka ho ray aman-dreny, dia ny mpisorona, ny mpaminany ary ny endry. Ny endry dia ireo no mpampita sy mpampianatra ny afatra nataon'iretsy roa voalohany tamin'ny vahoaka araka ny fomba zay ahazahoany azy. Eto amin'ity obolana faharoapolo ity ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia zotra telo miavaka sady mazava no amporisihana, ampahirezana ary tomana ny olona andeha amin'ny fahendrena. Ny voalohany dia ny fampahafantarana zay miteraka ny tsy fahendrena, mampafantatra ny loharano na ny fototra zay mety mitondra ny olona ho amin'ny tsy fahendrena na tsy fananana ny fahendrena no ambara voalohany. Dia tsy noho zany fa ny divay sy ny toaka, ka ny faharatsy ny divay sy ny toaka na zay lazaintsika hoe ny fahamamona dia mitondra ny olona tsy hanam-pahendrena ka manjary manala baraka eo anivon'ny fiarahamonina izy, tonga mpaniratsira sy mpitabataba. Zany hoe tsy manana intsony ny fifehezan-tena ka manala baraka ny hafa ary mitondra fikorotanana sy manafotoana ny maro, zay trahatra amin'ireo ho ny mpanoratra ny obolana.
dia manalavitra ny fahendrena ka voatsikajy sahady ho isan'ny olona zay mampalahelo ny sasany satria ny zanakadala dia mampalahelo ny reniny araka ny bolana 10 voalohany tapany faro fampifantarana ny vokatra ateraky ny fahamamona zay manala ny endriky ny fananana fahendrena fifehezan-tena eo amin'ny olona zany no aseho voalohany indrindra mba amporisihana sy ampiarezana ny olona andeha amin'ny fahamarinana ary dia zany no mitarika amin'ny zotra faharoa rehefa mahafantatra ny vokatry ateraky ny zavatra zay raisiny tahaka ny divay sy ny toka mitondra amin'ny fahamamona ny olona dia tokony atsapa kosa faharoa fa misy zay lozanjo azy ka ananana ny tahotra na ny fananany olona natsoina hoe tahotra no miteraka azy miteraka ny fahendrena ao aminy na ny fifehezan-tena ao aminy maromarina koa ary zany miola zany hoe ny fahatahorana ny mpanjaka dia toy ny feron'ny liona tanora zay mahampatezitra azy dia makadoza hiatra amin'ny ainy manao zavatra zay manafitohana ny mpanjaka dia ahitan-doza zany ary tahaka ny liona tanora zay mety amiraviraka anikotra ny ain'ny olona mihitsy zany makahatra ny mpanjaka izany na manao zay hitondra fahatezerina ho an'ny mpanapaka satria ny mpanjaka manana fahefana dia raha tsy manana zany tahotra zany ny olona dia tsy ho endry izy raha ny testamenta vaovao no jerena amin'izay ohatra momba ny liona dia ambarany soatra masina mazava tsara ao amin'ny fanekena vaovao fa ny liona dia mierina mitady zay arapany zany hoe endriky ny devoly mihitsy zay te hamono sy ampisaraka ny olona amin'Andriamanitra ka raha tsy manana zany tahotra ny amin'izay vokatry ny ataon'izany ny olona dia tsy toetra ary tsy hanana zay fandrotra hafahany mandeha amin'izay ambara hoe fiainana ny fahendreny ny fananana ny tahotra ary noho ny fahafantarana ny vokatra zay atao no mampitoetra ny olona amin'ny fahendrena ary boky ny obolana manokana dia milaza fa ny tahotra n'Andriamanitra no voaloham-pahendrena ny tahotra n'Andriamanitra ny voaloham-pahendrena riavana malala indrisy fa ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny dia to tsy mahanitso zay atahorany eny azy sa miantsy an'Andriamanitra amin'ny fomba sy ny endrika sy ny fanao ka tahaka an'izay tsy isy fiafarany ny zavatra atao tahaka an'izay tsy isy famaizana ary zany rendray no miteraka ny fahazarana-dratsy ao amin'ny olona satria miala sy rembony ny devoly izy ka tafasaraka amin'Andriamanitra ary tsy ho aminy tsony zany voaloham-pahendreny zany dia ny fahafantarana fa misy valiny ary misy valiny zay mety manikotra ny aina ny fialana sy ny fanaovana zay tsy mety na ny faharatsiana eo amin'ny fiainana ao anatin'izay ifandraisana amin'ny hafa ary indrindra amin'izay ifandraisana amin'Andriamanitra zany no zotra fahatelo zay hitarihana ny olona raha mamaky ty obolana faharoapolo ity ny diny volokany fahatelo izy dia niala amin'izany
zavatra zay mitondra fahatezerana, mitondra fisarana, mitondra ao amin'ny fikorotana anatin'ny fifandraisana amin'ny maha-olona zay endriky ny tsy fananana tahotra an'Andriamanitra dia ny fialana amin'ny ady. Zany no fahendrena voalohany, miala amin'ny ady. Ka lazany hoe voninahitry ny olona ny analavitra ny ady, fa ny adala rehetra kosa misafoka. Miala amin'ny korotana zay hita ao anatin'ny fiarahamonina na ny maromarina koa, miala amin'ny ady mba tsy asian'ny korotana ao anatin'ny fiarahamonina, fa mitoetra amin'ny fihavanana. Raha ny fihavanana zany no ananana voninahitra, zany hoe isin'ny asina sy ny lanja ao anatin'ny toerana na ny fiarahamonina zay misy ny olona tsiraray avy. Ry havana malala, mazava tsara ary ny tomba ny ten'Andriamanitra antsika amin'izao andro faran'izao dia ny andositra ny zavatra zay manala ny fahendrena eo amintsika. Miala rehefa mahafantatra fa tsy mitondra na manala ny fahendrena ao amintsika toy ny fahamamona, ny ady, ny fifandirana, ny fifampiandaniana. Ka oka tsy ho vesaran'ireo ny fotsika, oka tsy ho manjary voagejany zany zavatra miteraka famonoana ny maha-olona antsika, ka tsy hitanitsy olona endrik'Andriamanitra feno fahendrena ao amintsika isika. Vo avy nankalaza ny fetim-pirenentsika isika dia ny faha-enimpolo taona niverena ny fahaleovantena. Indraindray heverin'ny olona fa tsy fifaliana ny fifaliana raha tsy misy zay zava-pisotro mitondra ao amin'ny fahamamona. Kanefa fantatsika ny vokany fa tsy fahatserovatena ka ilay fifaliana manjary ady sy korotana ary manimba ny fihavanana. Koa tsarovy tsara fa mpaniratsira sy mampitabataba ny fahamamona ary ny divay sy ny toka no manala zany fahendrena amin'ny olona ka miteraka zany toetra tsy mendrika zay tokony tsy ho hita ho aminy kory zany. Arak'izay hitarehany Jakoba fa raha manam-pahendrena ny olona dia mandositra an'ireo, zany hoe miala ary tsy mametraka an'ireo anandevo ny fiainany. Fa hitantsika koa fa ny fahalalana zany dia tsy ampy fa ny fandrahoarana ny tahotra na ny fananana ny tahotra an'Andriamanitra zay voaloham-pahendrena no mitondra amin'ny fifanomezam-boninahitra. Ary ny fifanomezam-boninahitra dia fisaoran'Andriamanitra, ary raha ny fisaoran'Andriamanitra zany amin'ny zavatra rehetra no miteraka ny fifanajana amin'ny hafa. Tominarisika ry havana mba amboly ny kolotsaina ny fihavanana, fa zany no loharan'ny fitahiana sy ny fiadanana zay avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny Jehova. Zany no voalaza amin'ny Salamo 130 ny hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina, fa voadidiny Jehova ho eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Asehoy ary amin'ny fitondran-tenantsika ny fahendrena sy ny miandriamanitra antsika, ary tsy hafa fa Jesosy Kristy no fahendren'Andriamanitra ho antsika. Jesosy Kristy no endrika Andriamanitra feno fahendrena tonga eo anivon'izao tontolo izao, ka zay mandray azy
sy manaradia azy ka manaka azy dia zany no afaka hitoetra ao anatin'ny fahindrena. Nefa zany koa no loharano ny fahindrena eo amin'ny olona dia ny fitafiana ny Jesosy Kristy mandrakariva amin'izay ataony, satria Jesosy Kristy no ambarany soratra masina fa izy no fihavana antsika ary izy no manome antsika zany fahindrena dia ny fanahy masina izay mampitoetra antsika ho afaka migeja ary anana fahafahana ka tsy hitambesara ny vesatry ny fisotrotoka sy ny fiahina zao fiainana zao, ka ho lavitry ny fiarahamonina feny fiampiandaniana sy fiarahamonina zay feno zay fifankahalana fa ho amin'ny fiarahamonina feno fiadanana. Rano raha teo ry havana no sitrak'Andriamanitra ho fiainan'ny fiangonana ary ho fiainan'ny olona zay rehetra manaradia azy dia ho fahazavana sy ho fanasiny zao tontolo zao izy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ao aminao no kosa ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray. Amen.
Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry rainay izay any an-danitro, rainay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Midera mankalaza ary manome voninahitry ny anaranao izahay, fa noho ny fitiavanao dia nomenao izao fotoana izao indray, nandrenesana ny afatra avy amin'ny teninao. Nampatsiahivinao anay anio fa mamorona toetra ratsy sy tsy mampisy fifehezan-tena ny fisotroana toaka sy ny divay. Koa ankehitriny dia mangataka aminao Tompo mba omeo fahoindrena hoentinay mitandrina ny tenanay amin'ny zavatra rehetra n'izao tontolo izao, ka tonga anay tsy ho pentipentiny intsony eo imasonao, fa ho feno ny fiadananao ary ho tia fihavanana tokoa. Raio, noho izao valana retina eto amin'ny firenena izao dia hita tokoa fa trapa-sahiranana avokoa ny vahoakanao. Kanefa hoy ianao hoe aza manazay ho aninareo, na zay hosotroanareo, na zay hotafianareo, fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia nampo anareo izany rehetra izany. Sitrano ary Tompo, raha izay rehetra marary no izany aretina izany. Aza vela hianaka eto amin'ny firenena ihany koa izany aretina izany, ary mangataka aminao izahay mandohalika eo anatrehanao mba ahomby tokoa ny fitsaboana rehetra izay atao amin'izao fotoana izao. Mivavaka izahay ho an'ireo izay rehetra ao anatin'ny fahoriana amin'izao ora sy fotoana izao. Enao ne no ampahery, ampionina sy ampiarina azy ireo. Vavaka ihany koa izahay ry Tompo ho an'ireo rehetra izay tsy manana asa, ho an'ny tanora rehetra sy ny ankizy izay anala fanadinana, ho an'ny kambotsy sy ny mananotena izay sahirana rehetra. Aza vela ho azo ny tebiteby izy ireo Tompo, fa mba tantano sy vimbino ary omeo fahatokisana, fa rehefa miaraka aminao dia misitraka valim-bavaka sy fahasoavana avokoa. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonana, ny mpitandrina rehetra miasa eto sy ny fianakaviany, ny birao, ny fikambanan'ny olona sy diakona, ny sampana rehetra, mba samy ho tariany fanahy masina avokoa amin'ny fanatanterahana ny asa izay fananirahanao azy. Mivavaka izahay ho an'ny firenena malagasy sy ny mpitondra rehetra mba ho tena vanona sy anjakan'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Maro tsy voatanisa ary Tompo ny zavatra tiana iangatahana aminao, kanefa ianao no mahalala ny any-amponay tsiray avy. Koa sitrakay ankehitriny ny ampiaraka izao vavaka izao amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe: rainay izay any an-danitro, ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Isika izay n'Andriamanitra famirapo-a dia samy joro ao amin'ny finoany, ka iombona amin'ny fanonana ny fanakemponoana apôstôlika isika izay manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahatokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly ranapaka Pônty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, peroko av'Andriamanitra ray tsy toa, avy any viny tsara ny vela sy ny maty. Mino ny fanahy masina, figonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonana ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tenany maty.
ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny hira fanampiny fahavaloambin'ny folo ka ny andininy voalohany sy ny faharoa no ataontsika. Tanteraka aminareo ny tsodrano tononona sy omena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Hitanareo ny Jehova ka hiaro anareo. Ampamirapirany tavany aminareo ny Jehova ka hamindra fo aminareo. Hananitra ny tavany aminareo ny Jehova ka nomenareo ny fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irerinay ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.